anisan'ny voaroroy sy voatondro tao anatin'io moa zany ny vadiko na sandratsy ny namendrika lavirary ary zavatra tena tsy napoziko le izy ary tsy napozinay satria na ny fisiny anniversaire iny arany na ny invitation arany nareo fianakavian'ireo tsy nanasanay akory tena hoe zavatra tena napakagana fotsiny de izy le voatondrotondro sy nendrikendrehana hoe nanapozina ary niaraka tamin'ile olona navitan'le nanapozina izy. Ilay olona moa zany de milaza fa hoe miasa atao aminay izy ary izy milaza ihany koa fa mendrika naniraka anazy nefany izy sy mendrika raha tsy mifankahita tsy miresaka akory izy milaza fa miantso anazy foa ny mendrika nefa mendrika tsy miantso anazy kory savaina ny journal d'appel message sy ny rehetrarehetra tsisy ninina akory tao aminazy fa nahitsony tamy fotsiny zany mendrika hoe sady nitazomoka hatramy farany hoe mendrika naniraka anazy nanao an'le poisonnement iny nefa rahantsika malala tsara ny zava-misy fa zany anie de endrikendrika avokoa. Teniko moa zany de todika manokana any amin'ny ireo olona manamboninahitra Andriamatoa Anjenirina Rajoelina, Madame Miala Rajoelina, ministre de défense ary ministre marobe, ireo olona rehetrarehetra izay manan-kaja manamboninahitra eto amin'ity firenena ity ary nareo vahoaka izay mahafantatra tsara ny fiainanay mba mangataka re izahay majireo akaiky ilay raha ty fa tena mampalahelo loatra le zavatra misy satria olona tsy naninona ve tondrotondrona fotsiny de izao no anaovana an'le olona hoe lasa victime atao anatin'le zavatra nisy izy nefa na fisiny zavatra io ary mbola veriko ihany na ny fisiny ho anniversaire io tsy fantatray akory izy mandeha miasa za mandeha manao baolina de tonga ny zoma tonga ny alarobia avy nandevina izahay nare tena teo ambony mahitsy ary ndoentina nakany amin'ny recherche criminelle ny alarobia hariva ny alakamisy ny zoma teo izy niakatra parquet ary voalaza tao anatin'izany hoe izy anisan'ireo olomeloka navita an'io raha io ka mangataka aminareo fitondram-panjakana re tompoko mangataka aminao filoha Andjenirina Rajoelina, Madame Miala Rajoelina, ny ministre de défense ary ministre marobe mba hijery akaiky momba n'ity raha ty fa tsy meloka ny vadiko ary tsy navita an'izany izy tompoko de misaotra indrindra tompoko manana fo ianareo manana saina nareo afaka mandinika ary manana fo ny olombelona ihany koa ka miangavy re tompoko raha mba azo atao mba jereo akaiky momba n'io raha efa mampalahelo le olona tompoko misaotra indrindra tompoko.